prononciation RDJ tena fananina mihitsy natao hoe RDJ satria passionné amina DJ inona koa ny tenako aminy fantatry ny olona rehetrarehetra dia hoe mba zay DJ zany mafisana an'le anarana sady ahafantarana ihany koa hoe tena ny olona ve rehefa mamaky hoe RDJ dia miteny RDJ fa matoa izy miteny RDJ dia efa traty izy zay zany efa ao anatin'le mpakafy an'le radio izy. La RDJ, c'est la radio des jeunes. Cela fait 21 ans qu'elle existe et après 21 ans d'existence, sa couverture est nationale et internationale avec sa web radio. Elle a aussi des stations à Mahajanga, Toamasina et Antsirabe. Mais la RDJ, c'est aussi la cérémonie annuelle de remise de trophées à des acteurs du monde musical ainsi qu'à des auteurs, compositeurs, interprètes. En 21 ans d'existence, la radio des jeunes s'est construite son propre auditoire. À l'origine de la RDJ, c'était un jeune qui venait de terminer ses études à l'étranger. Mais c'était avant tout un passionné du son et de la radio. Tamin'izany anatra tany ivelany dia nanana izay nofinofy izay foana hoe rehefa vita ny fianarana sy rehetrarehetra dia ivelany tanindrazana zany morona radio anankiray tokana ho an'ny tanora dia safidiana manokana ny tanora satria diso fantantsika hoe ny tanora maro be eto Madagasikara. Le anarana hoe RDJ indray hoe radio des jeunes moa zany ny anarana tamin'izany fotoana zany amin'izao izy tsy dia tena tononona ohatr'izay intsony satria ho an'ny rehetra fa tena hoe mozika tokana ho an'ireo tanora dia ireo tanora fisainana ihany koa. Le prononciation RDJ tena fananina mihitsy natao hoe RDJ satria passionné amina DJ inona koa ny tenako amin'izay fantatry ny olona rehetrarehetra dia hoe mba zay DJ zany mafisana an'le anarana sady ahafantarana ihany koa hoe tena ny olona ve rehefa mamaky hoe RDJ dia miteny RDJ fa matoa izy miteny RDJ dia efa traty izy zay zany efa ao anatin'le mpakafy an'le radio izy. Tao anatin'ny namoronana ny lisy tamin'izany misy ny hoe izay misy ny natao fananina misy hoe RDJ radio des jeunes napetraka mihitsy le izy. Dia stratégiquement misy zany tao anatin'le orinasa ny lehibe le radio ny lehibe sy ny ohatr'izany hoe fantatry ny olona amin'izay hoe radio ho an'ny tanora io nefa tsy nanakana an'le olona tamin'izany fotoana izany izay natao hoe teraka tamin'izany fotoana izany ary izy mety efa mananjanaka ary izy amin'izao fotoana izao nefa mbola manohy miheno satria tia miampitaina ny zanany ihany koa hoe izany ny radio nenonay tamin'izany fotoana izany. Eo ihany koa ny grille de programme lalaovinay mbola misy mozika koa mahakasika ny olona tamin'izany fotoana zany hoe efa lehibe izy nefa misy mbola azo raisiny aina anatin'izy. Dia le eo amin'le fomba fanaovana an'le fandaharana rehetrarehetra mihitsiny zany no mahaliana an'le olona le radio dia fikitra tian'iny radio iny foana izy. Dia misy moa zany nitanjona hatramin'izay hoe mba marketing moa zany hoe créena misy ho love marque le RDJ fa tsy orinasa ohatr'izao fotsiny fa tena hoe matoa ianao tian'le RDJ dia tena tia foana. Tiako namako moa zany zay ny slogan ny radio. Hoako izay natao hoe tanora zany tsy taona fotsiny fa tena fomba fisainana sy fomba fiainana mihitsy. Zay natao hoe tanora amiko satria na firy taona ianao dia azo raisina tanora foana rehefa fisainanao ny ao anatin'le fatanorana izay dia azo raisana. Ny vatana moa zany mazava ho azy melehibe, ny olona rehetra melehibe fa ny fisainana zany afaka ao anatin'le fatanorana foana, kingakinga foana, aliana ny zavatra vaovao dia zay ny atao hoe tanora amiko. Amin'ny ankapobeny fandarana rehetrarehetra dia miainga amina filinina daholo. Misy tsy miainga avy aty any am-pitatana ihany fa miainga betsaka ihany koa avy amin'izareo mpanentana. Ny tsara ahafantarina hoe ny reo mpanentana manao ny rivotra amin'izao fotoana ireo olona efa niara-lehibe tamiko manokana. Izay nanana agence na communication taloha. Dia reo ohatrany hoe ohatra fotsiny resaka hoe Fouillé reo izay ny namorona azy Gagersa tamin'izany fotoana izany. Dia efa niarany lona tao izay dia nisy fotoana nefa izy ireo niasa tamin'ny radio hafa satria tsy nanana radio tamin'izany fotoana izany fa niala tany amin'ireo radio ireo izy nisy fotoana dia
verina hoe ndao ranga mba foronina atao amin'ny radio atsika amin'izay le zava-tsika atao zany efa filinina le izy dia tena efa io nieritreretina natao io mihitsy ny nieritreretina tamin'izany fotoana zany mpiaino radio be mihitsy tamin'izaho mbola nianatra talohany nandehanako tany ivelany zany radio malagasy tena farak'izay manaraka satria zany passionné amina radio mihitsy fa nianatra tany ivelany aho zany dia nahita ny zatra fanaony any ivelany ihany koa dia ozy zaho hoe mila alaina ny tsara amin'izany zava-hevitra rehetrarehetra zany dia hoentina eto Madagasikara dia adaptena ny le contexte malagasy dia izay ny karazana fandaharana napetraka tamin'izany fotoana zany amin'ny fandaharana nisy tamin'ny 1 taona lasa amin'izao tsika miresaka izao mbola nisy amin'izao tsika amin'izao 2024 karazana fandaharana ny raisin'ny olona ataoko hoe raisin'ny olona tsara le izy satria vao nanomboka ny radio dia be mihitsy ny liana hoe ino zany radio vaovao ny zavatra tsara moa zany amin'izao tsika miresaka izao anisan'ny radio manana ny toerany ny RTG eto Madagasikara ary betsaka makatahaka dia mahafinaritra zany zavatra zany satria matoa misy izay dia tian'ny olona le sady mandeha azo lazaina hoe raha ny tanjona ny ina mety efa any amin'ny 20 isan-jato ny tanjona tiana tratrarina tamin'izany ny zavatra mbola tokony hatsaraina misy foana ary izay moa zany nikrizan'ny ekipa rehetra hoe inona mbola mety lesoka kely na fanatsarana mbola azo atao mbola be dia be ny mbola fanatsarana eritreretina ho atao raha mahakasika ny radio manokana dia fa ny zavatra manodidina ny radio rehetrarehetra ihany koa zava-dehibe koa izay zavatra izay mbola ezahana izy foana. Pour marquer les 21 ans de la radio, toute l'équipe de la RDJ va déplacer son studio au food court de la City Vange ce vendredi. Toutes les émissions de la radio y seront produites en direct